miavaka kely ny fandaharantsika amin'ity indray mandeha ity satria somary hifantoka kely amina resaka talenta isika. Talenta eo amin'ny sehatry ny hosodoko saingy ny amin'ity indray mandeha ity kosa dia hiravaka vato sarobidy izany sary hosodoko izany. Raim-pianakaviana iray eto Andrenivohitra no hitondra amintsika izany talentany izany, tsy iza fa Andriamatoa Jacques Rahombano Andriatefitra Velona Nosy. Notsindriana fa manan-karena ara-boajanahary Madagasikara ary izany indrindra no nahatonga azy hitady ny fampifandraisana izany harena izany amin'ny talenta ao aminy. Dia ary ho fantarintsika ao anatin'ity fanadihadiana ity ny lalana nolalovany Andriamatoa Thierry tao anatiny izany sehatry ny sary hosodoko izany. Lalana zora koa efatra mbola kely no tia manao sary dia toisiko ilay izy anisan'ny mameno fotoanako rehefa avy manao asa hafa moa zany za dia ary sady tia manao sary no tia vato koa dia ireo zavatra anankiroa zany no matambatra dia arak'ile Madagasikara moa haintsika fa manan-karena araka harena kibon'ny tany dia anisan'izany ny vato dia zay zany sady mitady vato mitrandraka vato no mividy koa indraindray. Ao na nalalanao na hoe nalalany manodidina anao hoe manan-talenta ty zazy ty? Ny nalalan'olona zay dia rehefa tonga tao trano ny fianakaviana na ny namana dia mahita namanao sary ary ny sasany moa mahita namanao sary dia vao mahita dia na mbola tsy vita koa ilay sary dia efa hoe vidiko ty dia vidiko ty. Ty sary ty zany zao tany nianatra tao amin'ny Peter Pan za dia zay moa misy matiera dessin ary plastique dia ty zao anisan'ny zavatra nataoko tany zany tamin'ny année fierté tamin'ny 80 ty izy ty niaraka nataoko tany 93 année 93 tamin'izany moa zany. Tamin'izany dia efa hita hoe misy ariny ny zavatra nataonao? Ary tsoroko ny marina fa io note io zao efa tamin'ny année 93 io note io tamin'izany io. Tsy nazana me 20 moa le prof fa mena 20. Inona tena tonga nietrehitra hoe anao sary ohatran'io tamin'izany? Ny atao tsy haiko. Ay, tamin'ity zavatra africaine manaova osy izy masque africaine dia nataoko le masque ny Afrika moa be da be mpanjaka tao Afrika dia ary ny maha-africaine tsy tay ino zany tsy tay amofotamandry fa ny africaine dia nampijaliana midina foana da nataon'ireto mpanjanaka reto moa zany zay no natonga ny tinisy ohatran'ny baliboledy sy misy an'ity reto fantsiky reto. Ny amin'ty iray ty indray ary? Ty indray zavatra tsotra be fotsiny sarina tovovavy mitoto vary tany ambanivohitra moa zany ty no hitako le olona dia niazahako naverina tany am-pianarana. Tamin'izany anao zany dia efa nampiasa fitaovana fanaovana hosodoko? Nanana fa vitsivitsy fa tsy dia tena hoe professionnel zany fa le fitaovana tamina fourniture scolaire nanaovana anazy. Tsara ny manamarika fa efa nisy teo aloha tao anatin'ny fianakaviana olona tia hosodoko tahaka azy ihany koa dia tsy iza fa Andriamatoa Aimé Raharonosy sy Andriamatoa Clément Raharonosy izay samy efa nodimandry avokoa. Ty zao sarina trondro isan-karazany ao anaty rano dia ao anaty rano mandeha misy vato sy le aloko an'le trondro zany no tena asongadiko amin'ity zavatra ity. Ho hita tsara le trondro hoe tena ao anaty rano. Mety ho asiko vato ary dia mety ho asiko ramaso dia mety ho asiko volamena mihitsy le poudre-na volamena mihitsy le antenne an'le trondro reny, le volombavan'le trondro moa zany. Ty ndray zany zao sarina soavaly anankitelo izay nataoko tamin'ny nisy tantara mihitsy moa zany izy ty
Efa da zay de normalement tokony anankefatra le soavaly nataoko a hoe samy manana ny azy de sendra efa lasa moa le zokiny ela matoa de telo sisany nataoko de zay zany nahatonga ty soavaly ty anankitelo teo. Ty tableau ty ndray zany a tableau ana koroty avao anatina ino zany planety anankiray a de mahita planety hafa vao miforona de zay. Finition moa zany mbola ho asiana vato izy ty a de vato manaraka tsara le lokon'le izy, vato karazany be da be, mety misy vato bruta mbola tsy niasana de misy vato mba me hazavana anazy kokoa zany misy vato efa niasana. Ty hosodoko ray ty ndray zany de manasongadina ny zavaboary vitsivitsy izay nataon'Andriamanitra de araka ny tantara re moa zany a sy hita de ny olombelona mbola tsy nahita an'Andriamanitra mihitsiny a fa nahita ihany tsika fa amin'ny endrika afo nahitana anazy, hazavana zany. De teto moa zany nanaovako le sary hoe mety ho sarin'Andriamanitra zany ty de teo izy namorona ny zavaboary rehetra hoe misy ny mazava, misy ny zavaboary a, de misy ny kintana, de misy ny rano a, de misy ny tany a, de misy ny hazo a, de misy ny biby vitsivitsy ao anaty rano. Zay zany le izy. Ity tableau anankiray ty koa zany raha azo tsara de mbola vahanao amin'ny alalan'ny vato sarobidy ihany keo. Ora vahantsika mihitsy izy ora vahako amin'ny vato sarobidy izy fa mbola mieritreritra izy moa hitanareo fa somary ngedangeda ihany de mbola eo am-pieritrertina zany hoe inona avy le vato apetaka amin'izy mba hivoahan'le sary tsara. Manahoana no mety hoe vidin'ny zavatra ohatran'izao teny? Arakaraky ny eritreritrareo hoe raha io ve no misy vatosoa izay lafo vidy de tokony ho lafo vidy koa zany izy, ary na de tsy misy koa ary a mazana ho a ny hosodoko a ataotsika hoe lehibe ohatr'izao tokony mba hoe misy vidiny koa fa maika moa zany izy fa misy vatosoa no miaraka aminy. Raha izay no tantara nolalovany teo amin'ny sehatry ny sary hosodoko dia andeha ho fantarisika kosa ny mahakasika ny vato sarobidy. Tonga amin'le hoe fampifandraisana indray atsika ny sary hosodoko miaraka amina zavatra anankiray tsy dia tena fanao amin'ny olona matetika tena vato sarobidy. Tantara mahakasika zay. Tonga zay safidiko zay a ny itsika manana matière première, zay matière première tokony hiakatra ambonimbony kokoa ny valeur rehefa travailler moa zany le izy de hainareo tsara fa ny eto amintsika moa tsy de mahafantatra loatra zay tsy haiko efa betsaka mahafantatra hoe misy valeur azo TB io vato io rehefa tahena rehefa travailler zany. De anisan'izay koa ny hosodoko. Ny hosodoko a indrindra any ivelany any an-dafy de tena lafo de lafo tokoa ary ataoko fa betsaka ny olona mpanao hosodoko eto Madagasikara. Indro kely anazy fotsiny de rehefa amin'ny amin'ny ahafantarako anazy a betsaka ny hosodoko lasa lafo be indrindra rehefa maty le olona nanao anazy. De zay zany no ezahako hoe de mbola velona zao a de hiezaka hivarotra le hosodoko misy le vato moa zany no ataotsika hoe mahasamy hafa kely anazy amin'ny rehetrarehetra mba ho lafo le izy a ary le vokatra azo aminy moa zany a tsy hoe akory hoe inona fa mba atao zay hizaraina anazy. Sary manahoana moa zany no tena hoe manavanana anao na hoe mamparisika anao mamoaka azy? Ny sary ataoko de sary hitako, mety hitako amina amin'ny za le mandehandeha eny
an-dalambe moa zany mety hitako sary anaty boky de manao de afangaroko ireo zavatra ireo na mety hitako koa amin'ny fahita lavitra hitako amin'ny internet de afangarongaroko daholo de manome zavatra anankiray mba mahafinaritra mijery anazy. Aonandray raha ohatra hoe misy olona maniry hoe tiany hanao sary araka ny eritreretiny ianao de tena vitako tokoa satria ataoko le izy teny anahy fotsiny le olona de ataoko le izy de ozy izy mandranao hoe io mihitsy ny eritreretiko. Le kamaroan'ny zavatra hitako aloha tamin'ny fanerasaina taminao de sarina zavatra manjanahary ny tenenao indrindrindrindra ny biby. Inona nahatonga an'izay ohatran'ny hoe fironana zay? Zavatra Andriamanitra io ohatran'ny olombelona sady manao sarina biby no afaka manao sarin'olona koa no indrindrandrindra koa manao sarina ny zavatra misy amin'ny habakabaka. Isy fotoana zany nao nety niaingampanatany amin'ny habakabaka? De ahoana ny fahitanao azy? Fahitako anazy be loko be nao anatin'ny misy mazava de misy ny ao anatin'ny aizana de ao anatin'ny aizana nefa ny mbola ahitako loko ihany de ataoko le izy. Ny zavatra manodidina amin'ity asako ity de tenako aloha voalohany indrindra tanana sy reto fitaovana maromaro reto misy zany peinture à l'huile izay fanaovana hosodoko de ny fanosorana azy ny couteau ny pinceau de indraindray mety mampiasa karazana pinceau moa zany de ny sy ny reto karazam-bato reto. Sarina volombola zany no irahako aminareo izay vita anatin'ny fisaona fohifohy ampisehoako anareo ny fomba fanaovana an'le hosodoko miaraka amin'le vato.
vita zany zay le hosodoko a dia eo amin'ny fidirana mametraka an'le vato indray tsika zao. Karazana vato manao ahoana moa zany no apetaka ao amin'ity sary hosodoko vao nataontsika teo ty? Ny karazana vato apetrako dia karazana vato brut dia misy sasatsasany koa efa taillé. Ny zavatra toy izao moa voalohany indrindra dia tsy vitany mandroso raha tsy eo ny fitiavana. Anisan'ny tena mandany ny fotoanan'Andriamatoa Thierry nefa ny fifidianana ny vato ampiasainy. Ndeha raha itsika ny fanazavany. Vatotsika eto Madagasikara manana karazany be da be. Ao ny sarobidy, ao ny industriel, dia ao ny pierre fine, dia afangaroko ireo rehetrarehetra ireo. Ary ny vato eto Madagasikara koa dia misy karazan-doko be da be koa ny lokony. Misy karazany moa zany ny lokony sy ny habeany. Dia izay ny afangaroko amin'le hosodoko zany ataoko. Ahoana ny fomba hoe azahoanao ny vato ampiasainao? Ny fomba azahoako ny vato nampiasaiko a, misy fotoana izay mitsandraka dia misy fotoana koa izay mividy. Zany hoe nareo zany manana toerana fitrandrahana? Manana toerana fitrandrahana mihitsy zany mba finandrahana. Anisan'izany zavatra misy tany moa zany a, ampisehoako anao reto toromalinina tany. Dia misy beryl koa atao anatin'ilay kareranay moa zany le izy. Dia izay tsy misy ao moa zany a ka mahafinaritra anahy ny lokony dia vidiko le izy any aman'olona. Tanjoko moa zany dia ny amita zavatra tsara tarehy izay tena tsoroko aloha fa ho lafo vidy le izy. Ny vokatra azoko amin'ilay izy dia ho anaovako angambany mety ho anaovako asa soa aman'olona. Dia hivarotra ataontsika hoe raha mety dia eraka izao tontolo izao. Iny moa efa misy fomba fahitana ny zavatra atao moa zany hoe amin'ny resaka internet. Maro ny tanora mana-talenty eto Madagasikara, saingy ny lalana sy ny fomba anehoany azy no manjavozavo. Manan-kambarany amin'izany ny vahintsika. Mampirisika ny tanora zany a tsy ho kamokamo ary tsy petrapetraka mihitsy ny dia mbola tanora. Dia mampirisika hoe tsy hamela zavatra hoe sanatriany zany a tsy vita, saika tsy vita fa anohy foana n'izay tanjona irina. Io moa misy fotoana ny zavatra rehetra ary mila tosika koa rehefa tahinao zavatra ianao. Dia ataovy tanjona foana ilay zavatra ataonao, ataovy nofo mihitsy ny ara aloha fa tonga foana zany ny tanjona rehefa manofy ianao. Rehefa mieritreritra anao zavatra tsara ianao zany dia tonga amin'ilay tanjony foana fa tsy voatery hoe izao dia izao kosa aloha fa misy dingana maromaro tsy maintsy ataonao le sy avitanao anazy zany.